Fa le miarabantsika rehetra indray amin'ity andro an'io ity a dia misaotra ny tompo isika ny amin'ny fahafahantsika miaona tahaka izao indray. Dia manona ny fahasoavan'ny tompo aminao a amin'ity andro an'io ity. Dia ifantokontsika fiainonan'ny tompo. Amen. Azao kely le namanao akaikinao ifantokontsika hoe fiainonan'ny tompo. Amen. Be dia be zavatra mety miselotselona eny an-dalana eny a. Mandalo ihany koa fa alohantsika tena ao amin'ny tompo tsara dia amin'izay tsika maheno a ny afatr'Andriamanitra izany. Androany isika dia ifampisara ny tenin'Andriamanitra dia amaky andalatsotra masina roa aloha tsika amin'izao fotoana izao dia mandroso arak'izay tsika avy eo. Toriteny 4:5 no hojerentsika. Toriteny 4:5 andiny fa 14 sy 15 izay teny efa tsy izoviana amintsika intsony. Toriteny 4:5 andiny fa 14 sy 15. Toy izao no vakan'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Satria izao ny hevitray a eto sika manomboka maka n'ilay fanambarana. Maty ny anankiray amonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Averiko le partia. Maty ny anankiray amonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty amonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sady nitsangana amonjy azy. Amen. Dia fanampineovaka itsika ny bokin'ny Titosy. Titosy 1:5-10. Toy izao ny vakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha madio le olona. Fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona, fa efa voaloto ny sainy na ny fietreretany. Amen. Ireo teny ohatrany tsisy ifandraisan'ireo na ny kely ary no ifampizarantsika anio. Dia fototra aloha ny ifampiresantsika. Tafetsika me mandroso. Toriteny 4:5 andiny fa 14 sy 15. Ozy izy le fanambarana hoe famfitiavan'i Kristy ny maniry anay, satria izao ny hevitray maty ny ray amonjy azy rehetra ary dia maty avokoa izy rehetra. Ny fendohany ny fiarahana amin'i Kristy raha lasanabavy a dia tsy mandreraka anay a ny miresaka sy mizara amintsika, fa ny fitiavan'i Kristy io no voalohany indrindra iangan'ny zavatra rehetra. Ny fiarahana amin'i Jesosy tsy resaka hoe aza manao an'izao tsony, na aza makato tsony, na aza makaroa tsony. Tsy resaka hoe mifindra fiangonana, tsy resaka hoe atao batisa, tsy resaka hoe mandray fanasan'ny tompo, tsy resaka hoe tsy fantatro avy ty karazan-javatra hetsika rehetrarehetra izay mety ho ataontsika itya sy mety hitaritana antsika. Fa ny teboka voalohany fiarahana amin'i Kristy dia ny fandraisana izay nomeny. Amen. Kristy tia ny fiangonany. Aratsapanao zany fitiavan'i Kristy zany dia atsony Kristy anao hiverina ao aminy. Ny fitiavan'i Kristy atsika tsy ny fahavelomantsika, tsy ny fofonainy eo ambavorintsika, tsy ny fiara ananatsika na tsy ananatsika ihany koa, tsy ny trano ananatsika na tsy ananatsika ihany koa, fa ny fitediavan'Andriamanitra vahaolana ho an'ny olombelona, mba havonjy ny olombelona amin'izao fiainana makany ny fahaverezana izao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara hoe fa manahoana ozy izy Andriamanitra raha teany eo ny famindrampony amin'izay fanaka voavoatra ho simbana. Fa manahoana Andriamanitra raha teany eo ny famindrampony amin'izay fanaka voavoatra ho simbana. Zany hoe olombelona io voateraka eto ambonin'ny tany dia ny anaran'io fanaka voavoatra ho simbana.
na makarary fotsika zany na mahasosotra atsika zany na etrerentsika hoe tsy mety tsy rariny sy tsy fantatro rehetra de zay n'olombelona fanaka voavoatra hosombana zany hoe namboarina izy ary ny hosombaina zay ny destination finale zay ny fefaran'ny fiainana zay ny resantsika tsy haiko na tamin'ny herinandro na tamin'ny tababolana hoe misy ny atao hoe olona nateraky ny ra nateraky ny olona nateraky ny sitrapon'ny olona ary misy ny olona nateraky Andriamanitra ny anankiray fanaka voavoatra hosombana sitrapon'ny olona ny natongavany teto sitrapon'ny dadasoneny natongavany teto fa androany Andriamanitra melohany zavatra rehetra de mizara aminao ny fitiavany hoe toy izao no nitiavako anao ary raha eninao miasa ny amponao ny fitiavan'Andriamanitra de ny anjaranao de ny mamaly fotsiny an'izay fitiavany zay ary le famaliana tsy tombava fa ny any anatinao any efa maheno an'le izy de ny vava fotsy miteny zay nahatonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe amin'ny fo no inona mianga avao amin'ny fo aloha tsy ny vava tsy zavatra hafa tsy fihetsika tsy ranomaso tsy zavatra be dehibe hafa fa amin'ny fo no inona ahoana ny ahatonga le finoana any anaty Andriamanitra miasa ao anaty de mahatonga le olona mino an'izany fanambarana hafahafa izany hozy izy ny apôstôly Paoly hoe fahadalana ho an'ny gentilisy zany ary fahatafitohinana ho an'ny jiosy rehefa miresaka ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zay manolotra ny ainy fa herin'Andriamanitra kosa ho amintsika zay mino raha tsapanao ny asan'Andriamanitra ao anatin'izany fanambarana tsotra sady fohy izany de manaiky fotsiny ny asanao de rehefa manaiky ny asanao de miasa ao-ponao Andriamanitra de manadio anao rehefa manadio aminao am'izay izy de miditra eto amin'le tapany faharoa am'izay tiavan'i Kristy nanery anay satria zao ny hevitray maty ny anankiray amonjy ny olona rehetra ka de maty koa izy rehetra ny fitiavan'Andriamanitra maty ny anankiray amonjy atsika rehetra amen zay ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra maty ny ray amonjy tsy hanafaka amin'ny problema tsy hanafaka amin'ny aretina tsy hanafaka amin'ny tsifosiny tsy tondranao amin'ny tany lemaka sy mafinaritra tsy hanome anao zay tianao rehetra fa amonjy ny olona rehetra rehefa voarain'ny olona io amonjy ny olona rehetra io izy de tonga eto amin'ity etapy ty izy ka de maty koa izy rehetra inona ndikan'le maty amin'izay izy rehetra maty lay ego ao anatiko ny alalana fa ny olona anankiray mbola tsy naharay ny famonjen'i Kristy de mbola izy no velona ary izy no te ho velona fa rehefa nandray ny famonjena zay nafatesan'i Kristy ho azy ny olona iray de lasa maty koa ny any anatiny inona io maty io le mazao aho inona io maty io le faniriana ho an'izao le faniriana teo izao lay besoin lay zavatra rehetrarehetra izay ny maty matesako fahiny Paoly tena njoro vavolombelona mihitsy ary nampiseho tao anatin'ny fiainany fa zaho izy nanana zay hirehareako Filipianina 4:7 sa manana zay hirehareako za de jiosy avy amin'ny jiosy avy amin'ny taranaky Benjamin pur sang manana zay hirehareako amin'ny nofo aho teo ambany elatry Gamaliela mpampianatra malaza tao Israely fariseo tamin'ny antoko fariseo tamin'ny fomba mpivavahana jiosy tena nazoto tamin'ny fanenjehana fiangonana tena nyrehatra nanana avenir be mihitsy Paoly ary mino afefa nitazatazana azy ny tompona andraikitra rehetra ny sasany alina ny sasany teny efa nahita hoe tia ny relèvetsika fa ozy izy Paoly alaza fa zay rehetra nataoko tombony de nataoko taimboraka rehefa hitako Kristy maty ny iray amonjy ny olona rehetra de maty izy rehetra maty le tao anatiny tao voaomby miaraka amin'ny Kristy zay ihany Kristy Jesosy de niarana nombo ny nofony ny filany ny faniriny teo ambony azo fijaliana tsy terena izy manao an'izany tsy terena tsy fampitahorana tsy fanambatambazana hoe ianao raha manolotra ho an'ny Kristy meny avy zato eny meny avy arivo eny ataony ohatran'izao ataony makatsy ataony makaroa
fa misy asan'i Kristy ao anatin'ny fony ao mahatonga azy manolotra hoe inty aho Jesosy. Zany atao hoe fanoloran-teny. Tsy hoe inty fotsiny aho dia tsy mahafantatra ninina, tsy hay hoe ahoana na tsy hay hoe maninona. Fa inty aho, tsy zaho intsony, tsy izay tiako intsony, tsy izay mahafinaritra intsony, tsy izay mety amiko intsony. Za mety manana ny fomba fiteriko sy ny fomba fisainako sy izay mahafinaritra aho. Fa rehefa voaraiko ny fitiavan'ilay anankiray izay nanolotra ny ainy amonjy aho, dia manolotra ny tenako kosa ho faty. Mandeha amin'ilay Titosy toko voalohany amin'izay tsika. Ozy izy ilay fanambarana, madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio. Rehefa tsara fondation, fanorenana tahaka an'izay ny olona, dia madio ny any anatiny any. Tsara ny fototra, tsara ny fanorenana, tsy zaho intsony fa Jesosy Kristy. Tsy izay tiako intsony fa izay tian'ny Tompo. Tsy izay mety amiko fa izay mety amin'ny Tompo. Voadio ny any anatin'ny fisainana sy ny any anatin'ny eritreritrany. Fa raha vao tsy izay ny fototra izay iorenan'ny olona, dia ozy izy ilay tapany faharoa ho an'ny olona maloto kosa, voaloton'ny sainy sy fieritreretana, izany hoe mibiloka ny zavatra rehetrarehetra. Nisy fotoana mifampizara zavatra anankiray tany amin'ny 2 na 3 taona lasa, tamin'ny émission tao amin'ny Facebook. Raha tsy diso ahako Toriteny faraky amby folo ngamba izy zay. Dia resaka lalàn'ny Mosesy ilay izy. Dia rehefa nandeha ilay resaka mikasika ny lalàn'ny Mosesy lavalava na hatra 3-20 minitra teo ngamba na 25 minutes. Dia nisy olona komandy be dia be tao ambanin'ilay izy, dia tsy ilaina intsony ve zany ny testameta taloha. Tsy ampiasaina intsony ve zany io manina raha isorona zany rehefa izay fandehany. Nareo zany tsy mila an'io intsony. Za moa tsy mamaly ao anatin'ilay izy. Fa ty aoriana ty amin'izay vao azavain'ny Tompo amiko ilay fandehan-javatra. Satria ny antony ao anatin'ilay tontolo, rehefa mbola tsy voadio ny any anatin'ny olona, dia ny fotom-pisainan'ny olona izay tsy manamarina n'ilay teny ty hoe maty avokoa izy rehetra, dia velona ny ambopony, velona ny ego, dia izay zavatra hitan'ny masony rehetra dia mitodika any amin'ny daholo ny fijeriny azy. Zay natiran'olombelona, olombelona normal be zany a. Fa ny olona amin'ny Kristy, ny olona tsy normal. Azao kely namanao raha amin'ny Kristy ianao tsy normal. Fa zany natiran'olombelona normal be hoe mitady zay asoa azy, mitady fitahiana zay hita rehetrarehetra hitadiavana lalana daholo, normal be nge zany. Izany tsy mba te annonce izany, fa le olona amin'ny Kristy mihitsy ny olona bizarre. Dia isaka miainga zavatra anankiray dia Jesosy amin'izay azonao le izy. Rehefa maty ny olona dia ny maty tsy mitady ny tombontsoa ho an'ny tenany intsony. Ny maty tsy mitady zavatra ho an'ny tenany. Ny alalanao hoe fa maty ny any anatinao, mitodika any amin'ny hafa amin'izay, mitodika any amin'ny Kristy amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Mamaky an'io verset io ianao dia tsy ny tenanao no hitanao. Za mbola tsy nahalala zay resaka maty sy maninona tany. Fa ataoko hoe converti heritaona na 2 taona. Dia zavatra miasa ao anatin'ny foko sy ny fanahiko ao. Mpamaky baiboly be tamin'izany, fa zay hitako rehetrarehetra ao, tena mipetraka mihitsy, tsisy nampianatra na olona ray ary nampitarika ary tsisy nampianatra. Fa tsy fantatro fa miasa ny anatiko any fotsiny dia zao ny anaty tapany voalohany ty ihany ny mahaliana. Ohatra zany zao hoe mamaky baiboly ahako. Ohatra hoe mamaky aho bolana 2-20 vala fanetretena sy ny fatahorana an Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Dia ny anaty tapahako le arena sy voninahitra ary fiainana. Tsy mahaliana zany. Ny any mahaliana ny fatahorana an Jehovah sy ny fanetretena, zany ny mahaliana. Ny mahaliana rehefa mamaky an'ilay baiboly, bokin'ny Joba 2-20 fakazara mitsitohanao dia hiadana, zany avian'ny soa aminao dia ozy aho hoe ny any mahaliana, fakazara mitsitohanao dia samy vita. Zay ataon'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra. Ozy aho sady mamazivazy amin'ny tenako tamin'izany, efa lehibe izy mahalala zay tokony ataony. Andriamanitra io zany. Lehibe izy mahalala zay tokony ataony, fa ny azy zay tokony ho ataoko dia ataoko zay hitako. Fa rehefa ny olona no tsy voadio ny any anatiny any, tsy voadio ny fitiavan'i Kristy, ny sainy sy ny fieritreretany, dia tsy mbola mahita afa-tsy ny tenany izy. Da voaka antsika amin'izay le tononkira.
misy point anankiroa zany teboka anankiroa fiarahana amin'ny tompo fanomponan'Andriamanitra. Ty ery ty zao hainareo tsara hainareo eo a de davinareo hira ve ahy misy somokotra be mihitsy mijery inareo hira io inareo matoky loatra ianao tsy andao tsy fotoy fa misy tsy mahazo atsaina. Matoky loatra ianao tsy andao, matoky loatra ianao tsy andiso fanantenana. Toy izany noporonofonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny fa matoky loatra ianao tsy andao zao aloha voalohany indrindra za tsy mana problema amin'io hira io dia za tsy mana problema amin'le mpanao hira fa hijeritsika amin'le point de vue anankiroa voadio sy tsy voadio. Maty lego sy velona lego velona hatrany voalohantsika jereo tsara amin'izay rehefa ny olona ny tsy voadio an'ilay fitiavan'i Kristy dia misy sary eo anatin'ilay izy hoe za sady midera ihany ny ao anatiko zany ny esprit zany miainga départ hideran'Andriamanitra zay raha teo ny nampianarina hoe ny hira fideranan'Andriamanitra dia misy Jesosy misy Andriamanitra sy sisa rehetrarehetra fa jereo amin'izay mandeha le fehezanteny matoky loatra ianao fa ny tena tondrona ao anatin'ilay izy dia le tsy andao ahy za matoky Andriamanitra tsy andao ahy za toy izy le zavatra le tsy andiso fanantenana de zany de matoky loatra ianao tsy andiso fanantenana za ihany noporonao zany tamin'ny fiainako. Zany hoe rehefa tsy voadio an'ilay filazantsara de midongy le hira manosika legony tena zany mihitsy tompo tena zao mihitsy Jesosy tena zao. Fomba fijeroa no jerentsika azy le tsy mety aloha ny jerentsika lay tsy avy amin'ny tompo aloha ny jerentsika lay olona tsy maty sy tsy niara voaomby tamin'ny Kristy le ao anatiny aloha ny jerentsika satria zay daholo io fiainana rehetrarehetra zay iainantsika io mety mitovy ny toe-javatra fa manahoana ny foka ao anatrehan'le izy, manahoana ny fanako ao anatrehan'le izy, manahoana ny fisainako ao anatrehan'le izy, inona no fitodiany mitodika makaizany ao anatiko ao anatrehan'le izy. Fa rehefa tsy voaray ilay ao amin'ny Kristy dia mbola zafona ny zava-dehibe amiko. Ka na dia miantso an'Andriamanitra ary dia izao no zava-dehibe. Zao ny zava-dehibe. Mampiasa verset biblika aho. Fa ny verset biblika rehetrarehetra izay ampiasaiko dia mitodika aty amiko. Ohatra zany zao hoe anao vavaka tendrombohitra sika amin'ny faraka amin'ny 20 ny volana sady manao piba ihany vavaka tendrombohitra sika ao anatin'ny faraka amin'ny 20 dia rehefa tsy ao amin'ny Kristy ny fon'ny olona, rehefa tsy mitodika ao amin'ny Kristy ny fon'ny olona sy ny fanahin'ny olona dia raha voaratsiratsy ny filazana an'io zavatra io, raha tsorona fotsiny zany raha mamaky fa tsy vavaka tendrombohitra ny faraka amin'ny 20 ny volana tongava soa daholo amen aly fotsiny an'ilay izy. Fa raha vao io ny asiana mot-clé, raha vao io ny asiana mot de passe, raha vao io ny asiana secret an'ny zavatra, secret an'izao, zany hoe raha vao manondro aty amiko ilay izy to dia misy zavatra misy antenne sy radar miainga be mihitsy ny any anaty any mikapto ohatran'izao tonga dia mitazana ny kanaly satellitako avany hoe tena inona tsara hoe izay le nandrasako zay mihitsy le fa nandrasako zay hoe inona tsy ambaratelo atafa voany ty zavatra te. Zany zavatra zany dia fototra tsy izy raha vao zaho no itodiany, raha vao zaho no itodiany. Mila mijery tsara mihitsy tsika ao anatin'le izy ny zavatra rehetrarehetra osy Paoly azoko atao. Misy fotoana ako tena lazaiko anareo fa tamin'izay mbola tany amin'ny fikambanana taloha dia nomena ronono mpanahy tena mba nafinaritra mihitsy. Fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana dia nisy problema ilay fikambanana nanomboka 2003 teo ary tsy tafaverina ny puissance amin'ny mandrakity ny andro hafa dia ohatra ny survivre eny fotsiny velombelona eny fotsiny. Dia nisy fotoana nanomboka nijery amin'izay hoe lasaiza daholo ireo olona izay mba fatapatatro tao anatin'ny fikambanana
niaraka nanompo tamin'izany fotoana zany 2003 97 ka hatramin'ny 2003 eny taona nisy tarehan'olona be dehibe hitako teo tany amin'ny taona 2018 tany hoany na 2016 tany nahita anabavy anankiray zay a de le anabavy anankiray rehefa hitako a de tany amin'ny fiangonana anankiray a zay tsy mitovy mihitsy ny zavatra zay resahana amin'ny zavatra izay nianaranay sy nampianarina anay sy ny tondrana anay sy ny tezana anay de gaga be ary ny tena nahagaga indrindra de satria io anabavy io de vadin'ilay loolona tao amin'ilay fikambanana zay nisy anay fitolary zareo loolona tao a de ny vadin'ny anankiray lasa mivavaka any amin'ilay fiangonana zay tsy napoiziko sy tsy nieritreretiko hoe fa ahoana ry no mahatonga an'izany fa maninona no misy fiovana lalana be tahaka izany fa maninona ny zavatra tsy mitovy mihitsy ireto roa ireto de maninona ianao ny tafafindra tafaly sy niova amin'izany lalana zany ary tsy izy irery ihany fa ny akamaroan'ny olona izay voatratrako moa le izy de tena nkorotana ny olona za tena nahita mihitsy tao anatin'le izy nisy fikorotanana be tamin'ny taona 2002 2003 teo a nisy fikorotanana be mihitsy ny teo amin'ny resaka ara-pivavahana teto Madagasikara de sahirana be lasa nitsoka tany an-dafy be dehibe mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra nitsoka tany an-dafy noho ny amin'ny resaka problema ary tena nararotiny devolo mihitsy de tonga daholo ny karaza fampianarana maro isan-karazany de ny vily daholo de nanomboka nijery a za koa mba anisan'ny vily a fa za isorako ny tompo fa nahazo famindrapo a de mba tafaverina ihany tao amin'le lalana fa tena nanomboka nijery a inona ry ny problema fa maninona matsiaro ny tenin'ny Paoly hoe nanomboka tamin'ny fanahy ianareo iza namosavy ianareo no lasa ny vily ao amin'ny nofo ianareo ankehitriny de ny valiteny de le Korintena faharotoko 10 iny misy fototra tsy tafapetraka fa raha tafapetraka ao am-ponao ny fototra tena izy niza mitondra fampianarana eo anatrehanao de afaka miteninao tsy avy amin'ny tompo zany resaka zany tsy zany le izy tsy mataitra aza ny zavatra resahanao zany ny zavatra nataon'ny devoly an' Jesosy nge raha lasa nabavy ny kitikitiany mihitsy ny ego an' Jesosy kitikitiany mihitsy le maha Jesosy an' Jesosy nanatonan' Jesosy izy de ny fady hanina 7 andro Jesosy iny zavatra iny tsy azon'ny olona fa manina moa zany Jesosy mifady hanina mba tsy ho azo mpanavy misy olona manome fampianarana mampime hoe mifady hanina on Jesosy am'izay mahazo hery ahoana ary zanak'Andriamanitra ko azo hery ahoana hitanao eo azo hery izy vita le fifadikanina Mateo 4 Lioka 4 tsy zany ny atao fadian' Jesosy hanina fa voambarany Lioka 4 sy Mateo 4 ary Jesosy de nentin'ny fanahy ho anenefitra mba ho alain'ny devoly fanahy zay no nalehany tany maninona izy fady hanina mba ho alaina fanahy mba hatateraka ny teny hoe nalay-panahy tamin'ny tenany izy de mahavony say rehetra alay-panahy rehefa nona am'izay Jesosy kitikitian'ny devoly am'izay ny ego inona le ego an' Jesosy amin'ny maha olombelona azy olombelona feno izy tsinona kitikitiany ianao mahay mirakla avadio mofo reto vato reto raha zanak'Andriamanitra marina ianao avadio mofo reto vato reto fa jereo am'izay le olona izay modelitsika amena jereo am'izay le Jesosy izay modelitsika fa tsy pulsion tsy zavatra manaitra ny anatiny any na tonga azy nietsika ka hoe inona tokoa moa ny olana ho avadiko croissant au beurre ty resaky ty ho asehoko angara iny ty fa tsy mofo ihany ny vitatsika fa hatramin'izay mbola tsisy nahita vitatsika manao an'izany asiantsika kafe mihitsiny misy lasalasa saina mihitsy hoe pastera koa zany ohatry ny eniko fofon'le kafe raha taitra tamin'izany ny ego an' Jesosy le maha izy azy le manofo azy lay maha olombelona azy fa navadiny io nisy fotoana tsy ninofo io fo aso de verinao ny pirofo be indrindra za zany tena resaka aminao Jesosy tonga teto ambonin'ny tany Andriamanitra ny tao anatiny
fa ny babiny nofo amandra takatsika ihany koa izy ary mare marary izy tsy hoe nomena vatana izy dia nisorona daholo ny naira rehetrarehetra hoe velesina tonga dia alleloia tsy olana kapoana dia mitsikitsiky enony tsara mihitsy ny enony vazanainy tsara mihitsy ny manjo azy rehetrarehetra ary zany natonga azy ny teny amin'izay le nofo tao anatiny teo amboniny azy fijaliana ray eo nahoany ianao ny mafoya ny resaka le nofo dia aveo izy ny teny apetraka eo am-pelantananao ny fanahiky nentina teo anatrehan'i Jesosy ny mofo nitairina ny egoany fa efa maty lay ego raha tsika no tsy tafahorina tsara amin'ny filazantsara velon'ny Kristy ka le momba atsika le mahenao anao mbola tsy maty tsara avilin'io ianao zay ny mahatonga am-Paoly miresaka hoe izay velona dia tolotra mandrakarivo tamin'ny alarobia izahay dia niresaka ho an'izay maheno ihany koa ny afatra dia naheno tsara mihitsy fa ny herin'Andriamanitra dia aseho anatin'ny fahalemena tanteraka ao anatin'ny fahalemena tsy tanteraka ny herin'Andriamanitra raha vao tsisy ny fahalemena inona le fahalemena manaiky ho faty manaiky manolotra momba ny teny raha le mazao atena toeriko ianao toko mahita ianao toko zao ianao raha ny fahalalak'olona toko ohatran'izao ianao raha ty ozatro mibokiny ty kendaiko elahy fa satria fa maty ny ato anatika tsy miteny elahy akory tsy le elahy ny olana sao dia hoe ozy pastera hoe tsy miteny elahy ony fa le pulsion le manosika any anaty mihitsy ny fomba fitenen'io elahy io mantsy misy fomba misy zavatra manosika any anaty any misy le elahy le mahafinaritra elahy le se elahy fa misy le elahy manindry elahy zany zay egony manosika an'izay samy elahy ny faneniny samy elahy ny fandehany fa le ray elahy tena ampitiavana tena hoe mahafinaritra misy koa ary samy manao zandry fa le zandry ray tena eninao mihitsy hoe tena zandry fa le anankiray le zandry tena zandry ampitiavana be zandry taotsika andeha kalma fotsiny se ran'izao le anankiray misy ego misy zavatra ngeza be any anaty an'le mazao raha vao tsy maty io raha vao tsy io ny fototra iangatsika voaloton'ny fisainany sy ny fieritreretany zavatra rehetra voalotony fisainany sy ny fieritreretany zavatra rehetra rehefa maloto sy voalotony any anaty any dia io verset io amin'izay ny ampiasaina be deaibe ary mahita ny tsy fahita mihitsy nisy anankiray zay Crespo dollara zay ny anarany any États-Unis any mainty hoditra zay mitory toriteny izy dia ny fitantarangara iny eo zany miezaka izy zany mambabolona ny apôstôly Paoly manan-karena tena voaka ny verset anankiray tsy haiko tsona Filipiana toko fafedy nisy nanao kisarisary zary-tenany zay hoe nanangaran'ny apôstôly Paoly Crespo dollara matory dia ozy izy ny apôstôly Paoly miresaka Crespo fa maninona ny lazainao fa nanan-karena fa ngainao tsy nanan-karena ozy izy Crespo zangy any epigadrana ny manoratra ny epistily Filipianina ko manan-karena aminao ahoany satria maninona ny fisainan'ny Crespo dollara efa voaloto ny fisainany sy ny fieritreretany tsy maty le ego dia na ny apôstôly Paoly avy ary lazaina fa nahita fananana sy nahazo an'izao sy nahazo an'izao rehefa voalotony any anaty any dia diso ny fandraisana tonga dia miresaka mivatana tsara mihitsy ny resaka rehetra izay fampiasa eo anivon'ny fiarahamonina tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana ihany koa ny tenanao mangataka ary malala mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao rehefa tsy ao amin'ny lay olona le bazy lay fototra mifo amin'izay le maizy azy lay nofony any anatiny any tahina dia hitarina amin'izay ohatran'ny sosisy lerisy manomboka amin'ny teny zany tahaka ny anambinana ny fanahinao ny anambinana anao amin'ny zavatra rehetra lasa amin'izay le anambinana ny fanahinao atao mandalo ohatra miselika zay ohatsiny anambinana ny fanahinao fa le fanambinana ny zavatra rehetra dia tahihena amin'izay ambininy ianao amin'ny asanao
ambinina ny tokatranonao, ambinina ny fanambatenao, ambinina ny zao, ambinina ny fiara, ambinina ny kiraronao dia tsy ho lany faladi zany, tsy ho aminao zany fa ny kiraronao anaovana 3 volana de misolo, ambinina iny. Ambinina ny tranonao, tsy mahazo miditra ao an-tranonao ny anana tsy misy nininina. Ambinina ny fiaranao, tsy hitranga aminao mihitsy zany lany lasantsy eny ambody isotro zany. Fototra tsy izy. Telefanambinana amin'ny fanahy iny. Lakile fahombiazana fotsiny sisa. Tongava mivavaka. Fa mivavaka ny lakile zo. Le vavaka ito ty le Andriamanitra Kristy. Fa le tsitsito za daholo. Mivilana any anatiko, voalotony any anatiko, voalotony fieritreretako, voalotony atao anatiko. De zay verset hitan'ny masoko rehetra tsy ahitako afa-tsy za. Le izy indirectement ary zay ny système ny devoly tsy tonga de mivatra aminao zany hoe ianao no Andriamanitra. Ianao tamin'ny andro Nebokadnezar zany resaka zany. Fa tsy mandaitra ty amin'ny androntsika président Rajoelina tsony zany. Tamin'ny andro Nebo zany hoe ianao no Andriamanitra eto amin'ity tanàna ity. Iza ny lehibe toanao. Manomboka zao miakohaka eo anatrehanao ny olona rehetra. Tamin'ny andro ny Darius zany mety zany. Fa am'izao fotoana andro iainantsika zao tsy maintsy amin'ny fomba miafina sy fetsifetsy ny fomba hitifirana an'le izy. Fa fisainan'ny olombelona io de mitovy foana. Zay natao ego tamin'ny andro taloha elabe. De ny vonoina mihitsy ny olona izay nylaza tany amin'ny tsy fantatro arivo taona lasa tany ho any angamba. De ny finoana izay nomen'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany de zao hoe ny tany de tena nomen'Andriamanitra voninahitra indrindra. Ka noho ny amin'izay anton'izay ny planeta rehetra de miodikodina eo anatrehan'ny tany. Azafady. Miodikodina eo anatrehan'ny tany ty le voga tany ray. Miodina eo hatramin'ny masoandro, miodina eo. Mivoaka scientifique de nyteny tsy marina zany. Fa ny tany de miodina manodidina amin'ny masoandro. Tezitra be mpitondra fivavahana. Ianao zany tena manao tsinitsinina ny fivavahana mihitsy lazainao fa diso zany. Vono io tonga de dorana. Tonga de vonoana ny scientifique tamin'izany. Zany ny ego andra olombelona. Ego daholo mahatonga an'ireo zavatra rehetrarehetra reo tsy azo kitihana le any anaty any. Zany mahatonga an'ireo zavatra misy rehetra reo. Zany mahatonga fijangajangana raha lasianabavy. Zany mahatonga zavatra za tsy afapo le vadiko ohatran'izao, le vadiko makatsy le olona ohatran'izao, le zao zany hoe za foana, za tsy aleza, tsy mety amiko ohatran'izao. Tena zanakisika ary voataiza amin'izany zavatra zany. Tsy tiako io hanina io fa zao ny hany tiako. Za tsy hihinana fa pizza, za tsy hihinana fa sandwich ny hany tiako. Za tsy hisotro rano mivola fa jus ny tiako sotroina. Za tsy hina glasy any gastro fa mora be ny aho fa ataovy an'le ariananina re. Za tsy hianatratsy, za tsy hanao an'zaro. Misy ego be mihitsy ao anatitsika ao. Ary raha mbola zany velona izy Paoly tsy sitrapon'Andriamanitra tanteraka izany. Raha mbola ty za tiany velona tsy misy herin'Andriamanitra hiasa izany. Fa tsy maintsy maty aloha. De rehefa manaiky ho faty aho de tsy miova intsony ny fotom-pisainako. Na mandray verset ary tsisy olana intsony. Fa mandray aho hoe ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra iainanao tahaka ny anambinana amin'ny fanahinareo ihany. De mibahana be any anatiko any amin'izay noho ny amin'ny fahamarina ny filazantsara. Misaotra an'Andriamanitra fahambinina ny fanahiko. Misaotra tompo fa mampahery ahako ianao ao anatin'izao ady sarotra izao, ao anatin'izao problema izao, fantatro fa mihazona ny tananao. Amen. Avy amin'izay le tonkira hijery an'le fomba fijery izy tsika. Otsika teo le fomba fijery tsy izy. Mahatoky loatra ianao tsy andao. Zano zava-dehibe. Le egoko ny zava-dehibe. Le mahazao ahy ny zava-dehibe. Ny fitahina ny zava-dehibe. Ka za de andevozony io zavatra io de lasa mandeha manao an'ity rehetrarehetra ity oay. Miafina be ho azy zany, mila karohany zany.
mila karoan'izany fa ny anatintsika misy be deaibe mihitsy mila fongarina dia mila entiny eo ambony azo fijaliany Jesosy Kristy mila hoentiny eo anaty an'ny tompo mihitsy hoe tompo miara-maty aminao fa rehefa voomby amin'ny azo fijaliana ianao na mihiran'io ary ianao ka voadio sy sainao matoky loatra ianao tsy andao hira fampaherezana any anatinao any tsy fieritreretina zavatra fa ndry tompo za moa dia tsy lozanao hoe mbola mivadika any amin'ny foana lay izy ianao tsara be za ty tsy mendrika ndry tia loatra ianao tia loatra ianao no porofonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra tsy zaho intsony sy ny filako tsy fieverako intsony hoe Andriamanitra manao an'izao Andriamanitra manao an'izao Andriamanitra mamenty Andriamanitra manao an'izao fa misy fanetretena ny anaty any vokatr'ilay fototra tsara ao amin'ny filazantsara ao amin'ny Jesosy efa maty ny anatiko any tsy mitondra freareana ao intsony ny fihiranan'io na mamaky ary any testamenta taloha arak'ilay niteneniko teo any anaty any efa misy zavatra efa mandary efa mipetraka mazava tsara samatra ny olona tsy mandeha amin'ny lalana faleham-panao ratsy dia mipetraka fotsiny zany hoe zay fotsiny any tsisy fitadiavana ninona intsony tsisy fikaroana inona fefaresantsika teto fa isika zanaka dia omena ny zavatra rehetra tsy mila fetsifetsy tsy mila manao fikafika rehefa te hinana fromazy dia miteny za te hinana fromazy fa tsy miodikodina ohatrany reraka be aneny tany tsampotsyampy calcium angambo za ty na manjo kama fromazy io zao mety mampiverimberina ny aiko zao fomba fanaon'ny mpanompo zany fa fomba fanaon'ny zanaka tonga dia miteny fotsiny za te hinana fromazy dia men'ny ray aman-dreniny izy na miteny ray aman-dreniny okaloha raha pitsondray vo mihinana na raha afaka pitsondray na ndraso aloha fa mbola misy ilanan'io mbola tao an'izao dia micomprendre raha mifanaraka amin'izay tsy misy afetsifetsena intsony any anaty io baiboly io dia arak'ilay fanambarana teo ny zavatra rehetra dia madio avokoa rehefa marina ny fisainanao na mahita ny fitahiny Abrahama ary ianao dia tsy olona mitsiriritra ianao fa tsy mila sakanana hoe le anina tsy azontsika vakiana le zao tsy azontsika vakiana le ito tsy tokony ho vakiantsika azo vakiana daholo ny zavatra rehetra rehefa voadio ny any anaty tsika olon-dehibe zao mamaky ny zavatra rehetra fa tsy tsika olon-dehibe fa ny ankizy ferana hoe hatreto ihany zao ihany rehefa voadio ny any anatintsika dia afaka mandray ny zavatra rehetrarehetra tsika afaka mamaky raha mamaky any ampavolo-karena ao am-boky Malakia 7 tsy mampiotsina any any anatiko akory zany fa information fotsiny reny ho za mahazo fitahina mihoatra lavitra noho ny ampavolo-karenako ina mampiotsina amin'izany raha mamaky any fanambaran'ny Toriteny raha mamaky azy za tena lazaiko anareo rehefa mamaky an'ireo teny ireo dia mijery kely ny any amin'ny bokin'ny Hebreo 12 tena matsiaro sambatra matsiaro mahita ny zavatra izay tediavin'ireo olona ao amin'ny testamenta taloha reo tsy matsiaro ny tenako ambany no Davida mihitsy tsy matsiaro ny tenako ho latsaka noho Solomona mihitsy fa en'ny fanako ny alehibe nizay nametrahany Kristy aho hoe Jesosy eo misaotra anao fa reo olona reo dia naniry ozy ny teninao milaza hoe maro amin'ny olona masina taloha nge no naniry ahita zay hitan'ny masonareo sy andre zay reny sofonareo fa tsy nahita sady tsy nandre rehefa marina ny ao am-ponao ka voarainao ny fitiavan'i Kristy ka matiny aminao rehetrarehetra tsy mahataitra anao tsony ny fitahinan'i Abrahama dia tsy mampiotsina anao tsony ny fitahinan'i Davida fa rehefa tsy voadio ny any anatinao dia te ho zanaky Abrahama ra-panahy ianao dia te handova ny fitahiny Abrahama ianao dia modifienao sy amboarinao daholo ifanaraka amin'ny tenanao sy izay mahafinaritra anao izay hitanao rehetrarehetra ao dia ty fisaintsainana amin'ny maha olombelona ty verifiena amin'ny alalan'ny baiboly amin'izay rehefa avy eo
sy amarinina amin'ny alalan'izay voasoratra ao amin'ny soratra masina aveo ka io misy milaza an'izao ko nefa iaro ny tenany izy am'izay iaro ny tenany jerehefa tsisy an'izao aoko jerehefa ohatran'izao daholo fiainan'ny olona ko fa rehefa maty olona io tsy mampaninana anazy ny fiainana miaraka amin'ny Kristy satria marina le ao anatiny voadio lay ao anatiny amarana ny afatritsika amin'ity andro anio ity anjaranao no mijery hoe marina ve ny ao anatinao raha marina ny ao za tena sako miresaka aminareo fa na iaino karaza toriteny 100 arinareo fantatrareo hoe zany zavatra zany manondro an'le olona zany le maolona no ingaingaina zany le ego zany de mitsika fotsiny ianao miaino an'le izy ay ve ay ohatr'izany izy io de enonao kosa le feo an'le mpiandro izy niondriko maninona moa malala ny feoko de ahoana kosa izy tsy manaraka ny vahiny fa nitsondrony Jesosy miaino an'le izy ohatran'izy daholo a misy olona miresaka hoe niana rehefa Jesosy ny rehefa mitory Jesosy enoko daholo ho za hoe mbola misy tsy mazava tsara ny anatinao ny olona rehetra nge tsisy mitory zavatra hafa tsony zao fa Jesosy daholy Jesosy daholy isy olona ilaza aminao hoe eto ty rano raizinga ity eto ty rano raizinga ity sasao amin'ity ny lohanao amin'ny anaran'i Jesosy maniry volonao sola io rahala lasa ianao ozy amin'ny anaran'i Jesosy ary gaga ianao ve fa maniry io a joro vavolombelona ianao ve hoe sasako tamin'ilay rano ny lohako nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy na niro a 3 andro de nipotsa voaka avany le vola very tanteraka ny fiarahamonina satria le intérêtko le tombotsoko ny tedaviko de etiko amin'izay Andriamanitra ampiarahako amin'le tiako hiaviana ao anatin'le izy de mandeha zay tamin'izay mbola tany amin'ny fiangonana hafa tany de nisy ramatoa anankiray zay de nafaran'ny pasteur Sylvain mihitsy tamin'izany fotoana zany tandreminareo amin'ny ramatoa io amanondrany io efa tany aminay io de zao ny ataony de miaino azy zany de mba te anaso ketako ary pasteur Sylvain olona mafinaritra tsara zao mipoziny ve de anao anzy zany fa avy eo amin'izay nijoro vavolombelo le tativô mantsy tsy niteraka de natsony vety ay fitirany anaovy douche vaginale ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fa miteraka ndry zany ny zavatra netiny tsy nety aho sy tativô raha tsinako anao anzy zany amin'ny anaran'i Jesosy miteraka tsy mety zany misy zavatra zay afafy ny fiarahamonina zay tsy hitaneo maso io zany nge mitodika amin'le ego daholo ny zava-dehibe amiko de niteraka azonareo ve zany afatra zany androany rehefa ianao zava-dehibe aminao fitahany io ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza Andriamanitra tsy mba makafana olona zany fa io olombelona io de alay-panahy rehefa tariany filany sy fitahiny izy zany nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana mba hamono ny filatsika ka tsy amintahany io atsika fa ampatonga ny masosika hibanjina mandrakariva ny Jesosy Kristy tompo finotsika ary mpanefany zany ampatonga atsika aritra mandrakariva hoe lay Jesosy zay tompoky naharitra ny fakam-panahy rehetrarehetra tsy mba nahazo ininona izy teto ambonin'ny tany ao anany tsy haritra hiaraka aminy na de ao anatin'izao zavatra zao ary na de misy olona mitondra solution miracle eo anatrehako ary izay totsy ratsy be dehibe ny olona voafitaka ngera lasianabavy eny hatramin'ny pasteur tamin'ny 2012 zay nanatrika fa fivoriana pasteur daholo ny eo fifampiarabana tratry ny taona ozy izy ny pasteur anankiray eo ambony pilipitra mitandry aminareo fa misy olona mandendehany manao proposition tonga de eo ny eo vola 120 millions na raha tsy ampy anao zay ozy izy tonga de manoratra chèque hoe inona ny tianao fa omena ianao mitomitory Jesosy fa mba misy zavatra kely fotsiny irahantsika anatin'le izy zavatra tsy ratsy be zavatra tsy manondrana be fa zay fotsiny ozy izy le teo akaikinay taizary zany tsy mba nandalo tany aminay
nary zany tsy mba nandalo tany aminay. Misy fiangonana zay ngeza be mijoalajoala be tory Jesosy. Ozy izy le pastera namako zay mba fantatry seveny ao anatin'io fiangonana io misy logo en franc-maçon ngeda be ao anaty fiangonana ao fa tsy fantatry ny mpivavaka. Fa za mapastera miaraka eo hitako le izy. Tsy fantatry ny olona zany. Ny olona dia rehefa tarian'ny filany de fitany izy. Fa rehefa miara voaombo amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ny filatsika na mahisika atsika tsy mivily ianao. Marina ny famakinao an'ity baiboly ty. Marina ny masonao mamaky an'ity. Zao io ka. Eka eka tena misy io misy mahay mitondra lopo mihitsy a. Araka le niteneniko anao hoe verset sy ny anray taky ny anambinana fananao ny anambinanao koa zavatra rehetra rehetra fa le zavatra rehetra iny roritiny ohatrany tsy mampiasa koa izy verset amiray amiko ianareo mitoetra aminareo ny teniko ngatao zay tianareo zao ny lazaiko anao. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe zay tianao de inona zay? Zay tianao, zay indrindra. Tsangana ianao vava tonono zay tianao fa hoentanao. Inona zay? Ego ngeza be zao n'Andriamanitra ary kozy izy le raha anankiray zay Andriamanitra nge tsy ohatran'ny génie ao anaty lampy froteny de mivoaka avany de avoaka am'izay verset tazomiko amin'ny teninao ianao Andriamanitra. Ozy ny teninao ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao raha voaka aoko tanteraka amiko zany. Za foana satria za voaloto ny fisainako. Mahitsitsika miresaka voaloto ny fieritreretako. Fa za naomena zany ary atao zany hoe tena misy le izy frotena le lampy de mivoaka Andriamanitra inona ny tianao ataoko aminao. Zareo tsara fietreny Solomona teo anatreny za tena varina mihitsy namaky an'iny tantara faharotoko fa fito iny tena gaga mihitsy hoe tena avy amin'Andriamanitra fangatahan'ity ranamany ty. Ozy izy nyresaka tamin'Andriamanitra atao an'le sarisary teo zany frotena le lampy voaka Andriamanitra. Inona ny tianao ataoko aminao? Ozy izy mantsy an'i Solomona. Ozy izy Solomona nyresaka Andriamanitra. Zaza loatra. Ataoko hoana fitondra reto vahoaka be reto am'izay tsy vahoaka fotsiny am'izao fa vahoaka anao reo. Omeo an'ny fahendrena. Afako mitondra an'ireo araka ny tokony ho izy. Ozy Andriamanitra ka satria le fahendrena mitodika any amin'ny hafa. Azonao le fandehany. Tsy Solomona mihitsy ny zava-dehibe. Hoe satria moenao zany nangataka an'izay anankifiry moa zany ny angatahako zao. Raha ihany ve? La ho anaovantsika azy ary. Fa tena nitodika tany amin'ny hafa ny fisainan'ny Solomona. Me fahendrena hitondrako areto vahoaka be reto. Ozy Andriamanitra hoe satria anao tsy nangataka vola. Tsy vola moa zany voninahitra. Tsy nangataka harena na ny faharesen'ny fahavalonao. Zavatra telo lego an'olombelona. Reo azon'ny Solomona ny safidiana tsara. Za mila voninahitra. Mampanjaka be voninahitra. Andalovana mantsy seza tsy ho eo mandrakizay ka alao mba misy fahatsiarovana mipetraka Andriamanitra. Ohatran'ny Pharaon tena tonga tena de za koa mba mila an'izay. Lego ihany koa zay milaza arena sany mpanan-karena mpanjaka manan-karena indrindra. Lego ihany koa zay milaza resiko daholo ny fahavaliko. Ozy Andriamanitra satria ianao tsy nangataka an'ilay any anatinao no ivoaka. Meko anao maimaimpony rehetrarehetra. Zandroany teizara antsika androany marina ve ao apotsika. Jesosy Kristy ve namonjy atsika marina. Ary niara-maty tamin'ny marina ve isika. Fa raha niara-maty tamin'ny ianao de tsy azo fitahany ianao. Fa raha vao tsy niara-maty taminy ianao de mbola ho avy daholo ty plaza rehetrarehetra ity de hitantara aminao atsangatsy amanorana sy zavatra rehetrarehetra zay mataitaitra, mampaexcité, mampitsangatsangam-bolo rehetrarehetra ity, mampivandravandra, mampivotirika. De ho babo ianao anatin'izany, de ho latsaka ianao anatin'izany. Ny andron'i Kristy tsy ho fitaka. Ozy izy nyteny fanambarana milaza amin'izany fotoana zany ozy izy ho avy amin'izay mimpamitaka. Ana de ny olombo fidy ary de ho fitana raha azony natao. Zany tsy azony atao zany.
mijery mihitsy any anatiny hoe olona madio fisainana ve ianao, olona voadio an'i Kristy, olona voaomby amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy ve ianao, sa mbola ianao ny velona. Problema n'io ego io, rehefa io ny velona, rehefa io no voakitikitika avy eo, maimaina zany rehefa mivavaka. Raha vao tsy nahazo an'ny lehilahy maimaina rehefa mivavaka. Fa ahoana rahavavy raha tsy hitahita kely tato aty maro mbola eto ambavaka tsy maintsy tongeny any, tsy maintsy tongeny any. Fa rehefa tafala le ego, na tahinao na tsy tahinao tompo, tsy miovy ty vavako ty, tsy miovy amin'ny fitenin'ny vavako. Ary Paul efa any anaty prison, voagadra ny tanany, fa tsy miova ny hira fiderana, tsy mivadika le hira zay iraina. Tsy haiko avy moa zay hira mampalahelo rehetrarehetra, vadika hira mampalahelo le hira, fa misy repertoire zany hoe rehefa mahazo fitahiana tia ny hira atsika. Navadika raha misy ratram-po ka azompaoriny, tsy ratsy zany hira zany a, fa raha voadiso le pazy ratsy zany hira zany. Na ny hira tsara indrindra ary raha voadiso ny pazy ratsy. Misy an'le hira ndry zarasolondray be iny hoe nanoviavenitranoko lazangoda be, tsisy fiangarany tena fahasambarany. Dia nyresaka n'izy iny tamin'ny raha lamanatso hafahafa ho ainirany izy iny ozy tsy hafahafa fa zao rehefa nazavainy anay ny dikan'izy iny dia tsy zavatra eto an-tany iny fa zavatra any an-danitra. Resika ao amin'ny fahantrano tonga ny andro fahalalana trano ngoda be. Rehefa marina zany le ao am-po dia le tranoko lasa ngoda be tena any amin'ny Kristy ny ao am-po, azonao. Fa rehefa diso ny ao am-po tonga dia le trano misy piscine, tranoko lasa ngoda be. Sady tsikitsika ery mijery aleo akaiky, tranoko lasa ngoda. Mihetsika mihitsy vo mihetsika le ambopoany anaty any sy le ego any anaty any resitsika ao amin'ny fahantrana. Nefa le hira ny tao am-pony lay mpanakato madio tsara milaza hoe any an-danitra any, resitsika amin'ny fahantrana, ny trano lasa ngeza be sy ny sisa, fonenantsika dia any. Fa tsy eto amin'izao tontolo izao mandalo, fa rehefa tsy voadio an'ny filazantsara ny Kristy ny ao am-po, ny tena foana ny zava-dehibe. Zafoana, zafoana. Voarainao ve izay afatra izay? Fa tsika hitsangana dia hivavaka androany dia hanomboka hiresaka amin'ny tompo mihitsy. Hanomboka hanambara amin'ny tompo hoe tompo tiako voadio mandrakariva ny any anatiko any dia amin'izay tsy mivilivily. Tiako marina mandrakariva ny any am-poko any dia amin'izay tsy mandeha araka ny lalana tsy tokony ho izy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.